Nisy indray ny fiaonana iomanana amin'ny fisokafan'ny sistany teo anivon'ny ministeran'ny rarambahiny androany talata. Tsy niovan'ny tanjona dia ny fitadiavana sy ny fanomanana paikady ahafahana manokatra ny sistany taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tany Frantsa ny volana aogositra teo. Nisatrana ihany koa ny fivoriana ny arahan'ireo ministera samihafa. Tsy mbola misy kosa nefa hatreto ny andindiny azo ambara mahakasika izany satria mbola ao anatin'ny fifampirarahana izy ireo amin'izao fotoan'izao ny loharanom-baovao iray avy eo amin'ny fiaonana. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny rarambahiny no nitarika ny fivoriana androany talata fa nandray anjara atao ihany koa ny ministeran'ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro, ny fampiroboroana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana, ny mpikambana vao amin'ny parlemanta ary ny solotenan'ireo sindika misehatra amin'ny fizahantany. Azo fanampiana manokana indray mandeha na aide spéciale unique amin'ny tetina 3 hetsy ariary ireo mpampianatra frama tsy atoa am-panampiana. Ny asa teny anivon'ny EPP sy ny CEG Madagasikara nandritra ny taom-pianarana 2024 ka mbola manohy ny asany ny taona 2024 manomboka amin'ny volana septambra ity, araka nambaran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany talata. Efa nisitraka izany ireo mpampianatra frama teto amin'ny faritra Analamanga tsy mondrefa na tsy nanana boeny ary dianany alatsinainy teo. Fiara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena nova tsy nitetika asa fanohanana ny fanabeazana fototra na ny PAEB ity tetika asa ity ary ny anamora ny fitohizan'ny fampianarana manaraka ny kalitao tamin'ny taom-pianarana 2024 no tanjony. Nidina ifotony tany Mananjary ny minisitry ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana Pera Olidera Ramaolomasy tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ny fampiresaka sy fampidinika tamin'ireo olom-boafidy sy sompona andraikitra ny fitantanana rehetra any an-toerana. Tamin'izany indrindra no nanambarany fa efa andalam-pametrahana ny prefektura vaovao ho an'ity faritra ity. Andrasana ihany koa ny fanindriana ny governorana faritra vaovao izay vao napetraky ny lalàna tamin'ny volana aogositra lasa teo.